Rosotsika amin'ny fanazavana n'ilay application ny tsenako ao aorianan'ny inscription ataonao sy ny login anao zany dia ity ny page voalohany mitranga eo aminao ny dashboard zany. Eto ambony misy an'ity hoe historique ity, ny zavatra hitantsika eto anatin'ny historique dia ny mouvement-tsenanao rehetra nandritry ny fotoana izay tianao. Ohatra hoe hatramin'ny 1er avril tiako ho hita ny mouvement-tsenako hatramin'le 7 mba firy ny tsenako ohatrinona ny tombony azoko nandritry n'izay daty sélectionné zay. Fa raha toa ka hijery an'ilay daty isam-bolana ianao hoe ahoana ny mouvement-tsenako anatin'ny volana ray dia cliquenao iny rapport mensuel iny dia hitanao ato hoe volana avril zao ny varotranao, ny vidy entana ianao zao montant ny totalany, ity ny tombaritranao, ity ny dépense n'orinasanao. Zay zany zavatra hitantsika aloha voalohany ao anatin'ilay historique ny tsenako. Ato amin'ny page entana, ato amin'ny page entana antsika ny manampy na manova na mamafa ny entana ao an-tsena. Raha vao miditra voalohany anao dia tsisy entana mihitsy ianao dia maninitra ianao tamin'ity hoe hampiditra entana vaovao. Kategorian'ilay entana andao ataontsika hoe rano ohatra, zay ny kategorian'ilay entananao. Ny anarana ataontsika hoe visy gasy na ataontsika hoe eau vive ny anaran'ilay entananao. Prix fivarotanao an'ilay eau vive 3,000 ariary. Ny prix varotana no ampidirina voalohany dia rehefa mampiditra an'ilay prix hividianana. Ary ny stock misy amin'izao ao an-tsenanao mety misy 10 ao dia ny unité hivarotanao azy dia pièce fa tsy paquet. Ohatra ka misy mividy amin'ny paquet dia isany ataonao ary amin'ilay mivarotra hoe firy ny isan'ilay paquet, 10 dia 10 ny soratinao fa tsy 1 fa amin'izay fotoana izay diso ilay calcul anao. Dia afaka misafidy sary ianao na misy ihany koa sary par défaut anatiny ao dia tehirizinao iny produit vaovao nampidirinao iny dia rehefa vita tahiry iny dia mampiditra hafa indray zany ianao. Ianao no mampiditra ny entananao rehetrarehetra ao anatin'ny tsenanao zany. Zay ny azontsika atao amin'ity page entana ity. Dia miditra antsika raha ohatra ianao zany ka hividy entana dia eto amin'ilay hanampy entana, zany hoe entana efa misy dia tsy miditra amin'ilay hanova ianao zany. Raha ohatra hanova dia tsy tafiditra any amin'ilay rapport mensuel na rapport amin'ilay daty safidiana ilay entana vidinao raha vao hanova ianao, fa tsy maintsy miditra amin'ilay hividy entana rehefa tianao hita ato amin'ilay fividianana entana ny vola mivoaka hividiananao entana. Dia miditra ianao zany ato amin'ny entana hanampy entana. Ohatra eau vive atao zao manana stock tsika eau vive ohatra manana stock 10 dia raha hividy eau vive 10 azy zany dia tsy miditra ato amin'ilay hanova ato fa lasa tsy tafiditra ry amin'ilay rapport mensuel ry zany ilay volana mivoaka koa hividianana entana. Tadidio fa ny vola hividianana entana dia tsy dépense ny orinasa fa vola mihodina ao anaty orinasa. Dikany zany hanampy entana zany. Dia tonga eo zany le mpanao livraison ny eau vive atao firy ny eau vive anareo dia hoe ampio 10 nenay fa mbola misy 10 ao. Dia manampy zany anao ampianao 10 ilay eau vive dia tehirizinao. Ny eau vive anao zany lasa niakatra 20 stock. Raha latsaky ny 10 dia lasa menamena ny soratra mba ahafahanao avy hatrany mijery hoe izy aby no mila ampiana ny entana ato an-tsena. Izay latsaky ny 10 zany dia menamena ilay soratra. Dia jereo fa niakatra 20 ny eau vive anao dia atao amin'ny dashboard antsika mahita fa nisy vola nivoaka 4,000 ariary. Tsy nisy fiantraikany amin'ilay tombom-barotra satria ny tombom-barotra ny miatoko amin'ny dépense kanefa ny fividianana entana dia tsy dépense fa vola mivoaka fotsiny anatin'ny orinasa. Dia cliquenao iny ifa nisy vola mivoaka eau vive 4,000 ariary. Vita zay dia miditra ato amin'ny historique antsika, jerenao ny rapport mensuel dia nisy 4,000 ariary zany tato vola mivoaka ny vidianana entana. Tsy dépense io fa vola mivoaka sora-bola fotsiny hoe nivoaka ny vola 4,000 ariary ny vidianana entana tamin'izao daty. Rehefa vita zay dia miditra indray tsika ato anatin'ny varotra. Ato indray ny zavatra azontsika atao ato dia na mamafa varotra efa vita ianao na mijery facture an'ilay varotra nataonao dia na manao varotra vaovao. Manomboka eto zany tsy mila mampiasa machine calculatrice intsony tsika fa tokony hoe vao misy olona mividy entana dia sokafanao ny applicationao dia hoe inona aby ny zavatra ataonao dia cliquenao le bouton varotra vaovao dia miteny le olona hoe mba anaovanao eau vive ray ohatra, eau vive ray.
apinao iny a 3,000 ozy ianao, mbola apina ohatra hoe cristalline koa apina ray, de apinao iny a de lasa 4,000. de afaka manampy be dia be zany fa eto ianao de efa mety hoe zao ny total ny volanao a 4,000 ny total ny volanao. Raha misy mpanjifa izy a de afaka klikenao hoe Rakoto, ilatsika iny any amin'ny facture le mpanjifa. Ohatra mbola tsy eo le mpanjifanao de klikenao le vaovao a de manoratra anaran'olo ianao sy numéro téléphone. Vita zay a, misy trosa ve lay 4,000 ividiananao Viva sy Cristalline? Tsisy trosa fa taux de payer de tehirizinao zany varotra de miverina amin'ny dashboard ianao zany a, de mahita ianao fa misy tsenandroany 4,000. Rehefa klikenao io de mitranga hoe Viva sy Cristalline no entana lafinao. Ohatra ka nalafo Viva 5 ianao zany a, na Cristalline 5 de Viva ray, de lasa le Cristalline ty mivadika numéro 1 satria milahatra arakarak'izay entana be mpividy indrindra ny filaharany entana lafo zany. Misy tombaritra 2,000 ianao zany androany satria nalafo entana masokarenandreo 2,000 a, de misy tombaritra 2,000 ianao zany androany. Vola ankesinao 4,000 satria paye daholo cash zany le vola nividianan'le olona n'ilay Cristalline. Ndreo tsika hivarotra indray mandeha le sina trosa, varotra vaovao tsika de ataotsika hoe Cristalline ndray ohatra ny ray, Cristalline ray 3,000 ataotsika hoe Cristalline roa zany le Cristalline de 4,000 de nisy trosa io mpanjifa Rakoto ihany ohatra, Rakoto ny mpanjifa dia nisy trosa, klikenao iny a. Fa rehefa misy trosa kosa tsy maintsy misy vola lohany a eo ampividianana entana, izy tsy mitranga mihitsy le bouton tehirizo raha tsy mandoa vola le olona. Da ataotsika hoe mandoa vola 10,000 izy a, de misy trosa zany 5,000 any amin'ny Rakoto. Verina tsika ato amin'ny dashboard amizay a, na lafo tsika 2,000 satria Cristalline telo, hitanao fa nivadika eto ambony le Cristalline satria teo a Viva ray de Cristalline ray a, ny Viva tegny ambony. Fa rehefa lasa telo le Cristalline de milahatra arakarak'izay entana be mpividy indrindra le izy a, de lasa voalohany zany izy zao. Cristalline ny volaniditra zany 2,000, tombaritranao 4,000 a, fa nisy trosa 5,000 dikany zany 2,000 any esorina 5,000 manome 7,000 sisa. Vola ankesinao zany 7,000 satria 5,000 trosa anatiny io. Rehefa klikenao le trosa, izy ny ananana trosa Rakoto ananana 5,000 ariary. Ohatra Rakoto ka handoa trosa amin'ny andro tsy fantatra de klikenao fotsiny le Rakoto de hoe handoa trosa izy a, de klikenao le handoa trosa, atao handoa 2,000 ohatra Rakoto de manome klikenao le 2,000 de ok, de miverina anao amin'ny dashboard da lasa 3,000 indray sisa ny trosan'ny Rakoto a, 3,000 indray ny affiché ato a, vola ankesy 7,000 ariary. Ijery tsika hoe raha ohatra ka misy dépense ny orinasa dia ny dépense tompoko de miala amin'ny tombarotra. Ny tombarotra ny miatoko ny dépense ny orinasa rehetra. Inona natao hoe dépense? Mety vidin-jiro, mety karaman'ny mpiasa, mety gasoil ny fiara mivezivezy, mety hofatrano. Fa ny entana vidiana dia tsy dépense fa vola mihodina ao an-tsena. Zay no mahatonga anazy hoe ty 2,000 ty vola mivoaka, klikenao izy a, ny vidéo Viva 10 pièces tsika tamin'io. Tsy miala amin'ny tombarotra izy io ary tsy tafiditra anatin'ny dépense ny orinasa. Fa rehefa hanampy dépense ianao zany de eto amin'ity. Rehefa hividy entana zany ianao tsy hanampy dépense mihitsy rehefa hividy entana fa miditra ato amin'le entana de hanampy entana dia mampiditra an'ilay entana tianao hovidiana. Amin'izay fotoana zay rehefa ato ianao no manao azy de tafiditra ato amin'ny rapport mensuel ny vola hividiananao entana. Fa raha andeha ohatra tsika ohatra hoe tonga ato ianao de hoe hanampy entana, ohatra hoe vidy entana Viva de 2,000 de tsy tafiditra anatin'ny rapport mensuel satria dépense ny orinasa lasa misy fiatraikany amin'ity tombarotra ty. Andao tsika nandrana anao dépense anankiray ohatra hoe jiro de ataotsika hoe 4,000 ilay montant le jiro, de ataotsika hoe jiro mois de mars zany le izy io a, io vola io ve avy any amin'ny patron sa vola esorina ankesy? Satria misy efa patron no miteny hoe ty mbalo avy ny jiro fa tsy tao amin'ny kesy nakana le vola fa vola avy any amin'ny patron le izy a, de tsy sélectionnenao ty. Fa ohatra ka ny amin'ny kesy no anesorina an'le 4,000 ty de klikenao ty zany. Ohatra ny patron miantso telefona, mandaova jiro nareo fa efa androany daty farany de alefa ankesy eo aloha de raha riva manao compte de klikenao zany ty ohatra ka zay ny zava-misy. Fa andao ataotsika hoe mbola tsy ankesy le izy fa vola nalefan'ny patron avy any amina, tehirizitsika le jiro 4,000
lasa 4,000 sy 4 alina lay vola mivoaka androany, jiro 4,000 le entana teo 4 alina, fa le 4,000 ihany no dépense ny orinasa, dikany zany lasa 0 ariary le tombarotra anao 4,000 teto satria ny alan'ilay jiro 4,000 ariary. Andao fahafatsika indray tia de miverinato le 4,000 fa hanao dépense ny orinasa jiro ihany tsika fa isorontsika ankesy indray izy ty 7,000 ty indray zany no nesorona le 4,000 de manao zany anao jiro montant 4,000 ariary ihany de ataontsika hoe jiro marsa ihany le izy de esorona ankesy io fa tsy vola avy any amin'ny patron, tehirizinao le izy lasa 0 ihany le tombarotra satria 4,000 ny tombarotra teo ny alany dépense jiro 4,000 fa ny esorona ankesy le izy le 7,000 teo zany lasa 10,006. Zay zany mampiavaka an'iny dépense iny. Ato amin'ilay hoe hanampy vola ankesy indray de mety hoe ny vola ankesinao maly tsy tafiditra automatique ato fa mety ampidirinao an-tanana de manampy vola ianao zany ankesy satria ny patron mety hoe isan-kerinandro vao mivérifie kesy de hanampy vola ianao zany 30,000 ariary ohatra ny tsenanao maly dia asinao marqué hoe vola encaisse omaly 06 par 04 2026 de ampina ankesy io vola io de lasa manome 10,3 alina zany ny ankesy androany. Fa roatra ndray hanao versement en banque ndray de hanala vola ankesy ndray zany ianao de cliquenao ndray le izy de cliquenao 30,000 ariary teny patron atao versement BOA versement BOA le izy ohatra de esorona ankesy ndray vola io de tehirizinao niala atao le 3 alina. Rehefa cliquena eto zany de nisy vola nampidirina avy amin'ny vola ankesy omaly 6 fa androany koa nefa namoaka vola versement BOA tamin'ny 20h59 de ny vola ankesy 6 zany dia 10,000 ariary. Apiko kely lay ohatra teo roatra anao ka hanala ato amin'ity hoe hanala vola sy hanampy vola ankesy ty ihany koa ohatra ka nividy entana ianao teo zao tsika nividy oviva 4 alina ariary iny tsy dépense iny fa sora-bola fotsiny hoe nisy vola oviva moins de 20,000 ariary taizy io vola io de afaka apinao koa zany ohatra ka tsy tany amin'ny patron le izy fa vola niala tamin'ny kesinao de hanala vola ankesy koa zany ianao de soratanao fotsiny hoe 20,000 ariary inona io ny vidianana entana androany 07 par 04 2026 esorinao ankesy satria vola niala tamin'ny kesy le nividianana sora-bola ihany ato de le vola ankesy ihany no misy fiatraikany moins plus eo zany de ataonao moins zany iny de aloha ataontsika hoe fafana ohatra le vola nalefany amin'ny banque ohatra lay nalefa amin'ny BOA mba tsy moins io satria mahatonga isy vola niala ankesy mbola be dia be zany tao de cliquenao fotsiny ty hoe inona ny vola niditra androany de hoe ny vola niditra lay vola 3 alina ariary maly le lafo le ankesy tamin'ny maly de ny vola mivoaka androany indray nisy an'le 4 alina nividianana entana niala tamin'ny kesy io vola io de iny aby ny entana nividinao de cliquenao fotsiny hoe vola mivoaka androany ato izy no mipetraka reto aby ny entana nividiko oviva 10 pièces. Zay le vola ankesy hanala sy apiditra. Ny synchronisation ndray raha ohatra ianao ka mampiasa téléphone anankiroa mety hoe tiany ao an-tsena de ny téléphone rainy amin'ny patron de synchronisenao aloha ny asanao rehetrarehetra ato. Rehefa vita ny synchronisation de teneninao ny patronao hoe fa vita ny synchronisation de manao synchronisation koa izy ihany de tonga ny daholo ny asa rehetra nataonao tato amin'ity poste anankiray ty. Maraparana antsika azy ato amin'ilay hoe mpanjifa ato zany de ato nahitantsika ny mpanjifa rehetrarehetra ao amin'ny tsenanao afaka supprimena izy rehefa tsisy trosa tsony izy fa raha mbola misy trosa de tsy afaka supprimena mihitsy. De raha misy trosa izy cliquenao fotsiny de hoe andoha trosa ve sa mbola tsy andoha, raha tsy manana trosa tsony izy de lasa maitsomaitso hoe tsy misy trosa ilay olona, afaka manampy mpanjifa vaovao ianao zay tianao anaovana azy. Ato amin'ity menu ty am'izay tsika. Ny menu voalohany de profil, mila fenonao ty profil ty raha toa ka tianao hitany amin'ilay facture mahakasikasika ny orinasanao. De vita zay misy loko ato afaka manova lokon'ilay application ianao misy export inventaire Excel ty de exportena atao le izy de mahazo fichier Excel atsika tahaka an'izao. Ty ny fichier Excel avoakan'io manao inventaire fa ohatra hoe frigo tsika zany napiditra oviva zao tsika tato aiza le oviva ty zao ny oviva
dia napiditra viva folo ajouté zany 10 tamin'ny viny diso nampidirina entre 10 tamin'ny mardi androany mardi 7 diso viva 10 nefa indray tsika nanao sortie na lafo indray tsika anankiray stock tsika tao raha ohatra ka folo nampina folo 20 ny alaray zany dia lasa 19 ty note ty indray dia fienregistrenao note ao anatin'ny orinasa mety misy note mba tianao tadidina fa ity note ty indray nefany tsy synchronisé zany hoe tsy mandeha any amin'ny serveur io fa anao manokana io dia misy vidéo fanazavana moa zany ao anatin'izay menu zay verina kely tsika atao mivarotra raha hijery facture zany tsika jery facture anankiray ataotsika ty misy trosa ty ohatra ato eto lay momomba ny orinasa ary amin'ilay profil teo atao amin'ity facture ty tsika afaka mamoaka A4 A5 58 mm impression thermique zany ty dia afaka ohatrao le izy ty le momomba ny orinasa raha tsy feninao zany le taria amin'ny profil taria dia tsisy any eto fa vida eto fa efa nifenontsika moa le izy dia mipetaka eto zany ny orinasanao averinako farany atao amin'ilay dashboard zany dia hoe ny fividianan'entana dia tsy dépense ny orinasa fa tsy maintsy miditra atao amin'ny entany ianao dia hanampy entany raha ohatra ka hovanao koa le izy ohatra hoe oviva dia maketo ianao dia hoe hanova le izy dia tsy tafiditra any amin'ny fividianana entana koa ny montant ampidirinao eto fa ohatrany hoe manova fotsiny le izy dia tsy tafiditra amin'ny inventaire ihany koa fa eto zany juste manova resaka sary fotsiny angambany na anarana produit na mety hoe catégorie tena ovana fa ato amin'ity stock ty tena tsy azo ovana mihitsy raha vao manindry an'ity hanova ity zika zany fa rehefa hividy entana ianao dia hanampy entana ataotsika anarana hanampy entana ohatra ataotsika hoe biscuit io zany frigo ohatra nampitsika atao folo koa ny frigo pina ohatrao dia 7 tokony 7 sy 4 alina zany zao ny vola atao amin'ny historique atao mensuel volan'ny fidianan'entana 7 sy 4 alina satria 4 alina le oviva vidintsika teo 7 le frigo fa raha ohatra iny frigo nataotsika teo iny ka nataotsika tato amin'ilay fanovana entana fotsiny eto hanova dia hoe hanampy pièce atao 20 ny dia tsy tonga any zany ilay montant nosoratatsika teo